Maro amintsika no manometsiny fa ratsy ny tromba ary misy amintsika aza mahasahy milaza fa tena devoly sy asan'ny satana izany resaka tromba sy ny filalaovana fanafody gasy izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny mysterin'ny tromba no tena horesantsika atao anatin'ity vidéo ity. Vao miresaka fotsiny isika hoe tromba na ihany koa fanafody gasy dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika dia ny hoe resaka famosavina, asan-devoly, fanahy ratsy sy ny maro hafa no tonga ao an-tsaintsika voalohany raha vantany vao mahendo an'izany rehetra izany satria ny saintsika malagasy dia efa notezaina amin'izay hoe rehefa ny fomba amam-panao malagasy dia ratsy foana sy ny asan-devoly foana fa ny fivavahana ihany no vahaolana sy iny ihany koa no lalan'ny fahamarinana sy ny tsara hoy isika efa hatramin'izay ka mandraky teny androany dia efa tratra ny fahalemen-tsaina ao anatin'izay ny tenantsika tsirairay ka ny fanontaniana mipetraka raha manoloana an'izany rehetra izany dia ny hoe tena ratsy tokoa ve ny tromba ary tena famosaviana foana ve no vao andehanana amin'izany resaka tromba sy ny maro hafa izany sa ahoana no tena marina ao ambadika izy ity. Hoy ny fiteny mahazatra antsika izay tsy ny tany no fady fa ny vavan'olona dia toraka izany ihany koa ny fanaovana antsirambiny anireo fomba amam-panaon'ny malagasy efa hatramin'izay sy ny ireo fomban-drazana izay efa nisy tao Madagasikara mandraky teny androany izay lasa misy ny manao ny tsirambiny ary minia manambany azy ireny rehefa nanomboka niditra tamin'ny fivavahana kristianina izay. Maro amintsika malagasy no miteny fa ny hery sy ny fanahy izay tsy hita maso any ve no ndeha hinoko fa nahoana loatra. Tadidio anefany fa na io izay fiangonana ivavahanao io ane ka tsy mbola nisy nahita maso an'izany hoe Jesosy Kristy izany ireo mpibebaka amin'izao fotoana izao nefa dia mino sy matoky fa misy an'izany rehetra izany dia tsy mitovy ihany ve izany ny finoanao an Jesosy Kristy sy ny finoanao an'io fanahy izay tsy hita maso mianjaka amin'olona etsiroa izay ho ampakainao fa ratsy io raha toa ka izany no izy. Ratsy ny tromba hoy isika, ratsy satria manompo sampy hoy isika izay. Izao ara no entiko hanazava an'izay fomba fijerintsika izay amintsika tsirairay. Tsy midika akory hoe ratsy ny fomba amam-panaon'ny malagasy, tsy midika akory hoe tena ratsy ny fanafody gasy ary tsy midika ihany koa ratsy ny tromba. Misy amin'izy ireo dia mahavita manasitrana rehefa ao anatiny, tsy fahasalamana izay tsy hainy mpitsabo izay moderna na ihany koa ny dokotera ny manasitrana azy dia vitan'izy ireny ny manasitrana an'ireny olona izay marary nahazo mosavy sy ny maro hafa ireny. Satria mantsy misy ny manaratsy endrika an'ireo fomba amam-panao malagasy sy ireo tromba isan-karazany izay misy amin'ireo olona izay ipetrarana izany ka izay no mahatonga isika malagasy tsirairay no mitsara avy hatrany fa ratsy izy ireny. Tsy hoe ratsy izy ireny fa ny fomba fitondrasantsika azy no maharatsy sy ny mahatsara azy. Tsy vitsy amin'olombelona mantsy rehefa manatona an'ireny mpitsabo ny entim-paharazana na ihany koa rehefa manatona an'ireny tromba ireny dia tsy ny fangatahana ny zavatra hahatsara azy no ataony sy ny fangataham-pahasoavana no ataony ihany fa ny fangatahana ny hamosaviana sy ny hamotehana ny hafa hany ka lasa manaratsy endrika an'ireny zavatra ireny izany
fomba fisainan'ny olona tsirairay izay manana toetra ratsy amin'izay hoe fangatahana ny hamingana ny namana sy ny hamosaviana ny namana izay namana ankaiky indrindraindrindra izay satria mantsy isika olombelona araky ny voalaza matetika foana dia tsy mahazaka namana rehefa hita ho tafa izay ka raikitra ny fingafingana sy ny maro hafa ary eo indrindra no mampitsiry toetra ratsy sy ny fanahy ratsy ao anatintsika amin'ilay hoe ndeha homeko mosavy iranina na ihany koa hanaovako fanafody ratsy iranina amin'izay mba tsy hivoatra ny fiainany ary mba tsy hoatra ny tenako ho isika amin'izay fotoana izay ka eo no mahalasa manaratsy endrika an'ilay fomba mampanao malagasy sy ilay hoe tromba ary ihany koa ireo fanahy izay tokony hoentina amin'ny tsara dia lasa hoentintsika amin'ny ratsy izay ao ihany koa ny mahakasika any olona izay ipetrahany ireny fanahy izany hoe ireny tromba ireny raha toa ka olona efa ratsy fanahy hatramin'izay no ipetrahan'izy ireny dia mazava ho azy fa ho lasa ratsy fanahy manahaka an'ilay tompony ireo razana fanjakana izay mipetraka amin'ny olona iny satria ilay olona raha teo vantany vola tsy nisy anireny tromba ireny dia efa ratsy fanahy sy tia mamingafingana ny hafa izay hany ka rehefa ipetraran'izy ireny dia iny amin'izay fa lasa mihitatra izay ratsym-panahiny izay ka lasa hoentina amin'izay fanaovany ratsy izay ireo tromba izay mipetraka ao amin'ireo ka izay no mahatonga izany hoe lasa ratsy endrika ireny tromba ireny raha tokony hanasitrana sy hanasoan'ny mpiarabelona dia lasa mamingafingana sy mamosavy ny mpiarabelona izy amin'izay fotoana izay tsy midika kory aho etoa dia mitaona ianareo hoe ndana manompo trombo na izany sanatria fa kosa amin'ny fomba tsy miangatra no itenenako an'izay fomba fijeriko izay ary tsy voatery ho izay no izy fa araky ny fahitavako azy dia izay voalazako rehetra izay ka noho izany hoento amin'ny tsara foana izay zavatra rehetra izay ataonao fa aza hoentina amin'ny ratsy na ihany koa hoentina hamingana ny hafa izay satria tontolo tsy hay hazavaina izy ireny ka ny zanahary sy ny Andriamanitra ihany no mahay manazava azy ireny fa tsy isika olombelona akory no ndeha hitsara an'izay hoe ratsy tsara izay fa hoento amin'ny tsara hatrany ary miezaha manasoa sy manao ny tsara ny mpiarabelona ninona ny zavatra hainao sy ny traikefa izay anananao fa dia ahita fahasoavana ianao amin'izay fotoana izay ary ho an'izay mino tromba aoka tsy ndeha hanambanimbany ny finoan'ny hafa ary ireo izay mino an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy sy ny maro hafa aoka tsy ndeha hanambanimbany an'ireo fomba nentim-paharazana ireo fa samy manana ny maizy azy ireo ka izay ny tokony hifanajana fa tsy ndeha hifanambany ary tsy ndeha hilaza ny hoe aty ny tena izy na ihany koa iry no lalana tena izy fa rehefa hoentinao amin'ny tsara foana io dia mitondra tsara ho an'ny rehetra foana io fa aza hoentina amin'ny ratsy izany eny na ireo izay mitonona ny tenany mpivavaka aza indraindray misy amin'izy ireny tena ratsy fanahy ary tsy mba mahay manampy ny hafa izany ka izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa